Vatimpana etny pasteur Barbier Kristina. Aoka hideran' Jehova ireo noho ny famindram-pony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Ary aoka hanatitra fanatom-pisaorana izy sy hilaza ny asany amin'ny fiobiana. Amen na ivavaka isika. Ray masonao, miondrika manoloana ny fitiavanao sy ny falebiazanao zahay amin'izao maraina izao. Tsapanay tokoa fa kolokoloinao sy ahinao izahay zanakao araka ny teninao hoe ny zanako sy ny asan-tanako dia ako ao adidiko ihany. Trapamonjeny ny rendozy niarovanao tamin'ny fandriky ny satana maro samihafa tamin'iny alina maizina iny, ka te ioby hideratra ny mivoninahitra ny anaranao masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Amindrafo aminay, amelany elokay mpamonjy, tsy mendrika tokoa na hanona ny anaranao amin'izao maraina izao, tsy mendrika na hamany fehikapanao akory ara Jesosy. Mpanota, mpaniasia, tsisy miafina aminao ny tsy fataterahanay, zanak'olombelona, fa vao miposaka tokoa mantsy ny masoandro, raha tsy hatrany eny fanany fisainanay aza fona aminao amin'izao maraina izao, mangataka ny indrafonao, sasao amin'ny rano madio Jesosy, ilay rano soa, nanasanao, ny fahotanay, eny atonganay indray olom-baovao, amin'ity maraina ity, hamakivaky izao tontolon'andro androan'izao. Mangetahetanao zahay Jesosy, maniry te hikambana aminao zahay Jesosy, mangataka ny fanahy masonao, anatrika feno n'izao fotoana sarobidy, afahanay mitanila eo anatrehanao, afahanay miaino ny teninao, mitenena Jesosy malala, ka sio ny foa mampananay fanahy masonao, handray fahasoavana indray, mialala ny teny masina izay zarainao aminay, fa tsy mofy ihany tokoa ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay loky ny vavan'Andriamanitra. Mitenena Tompo araka ny fombanao. Aleluia. Amen. Miara-abatsika ry havana, tratra izao maraina vaovao izao indray ary mbola ampitomboina amintsika lalandava ny fahasoavanao mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana ao amin'ny fanahy masina. Ilay fanambarana lehibe ao amin'ny teny. Zany no filazantsara torina aminao amin'izao maraina izao. Ka jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara Jesosy Kristy tompony sorohatany Jaona toko 5, andininy faha 1 amin'ny 30 ka hatramin'ny faha 9 amin'ny 30. Jean chapitre 5 verset 31 à 39. Vakina zany amin'ny anaran'ny Tompo. Raha izao no manambara ny tenako, dia tsy marina ny fanambarako. Misy anankiray izay manambara ahy, ary fantatro fa marina ny fambara izay anambarany ahy. Ianareo naniraka tany amin'ny Jaona, ary nanambara ny marina izy, fa izaho tsy mandray ny fanambarana avy amin'ny olona, fa milaza izany zavatra izany aho, mba ho vavonjy ianareo. Izy dia jiro ny rehitra ka nazava, ary nafinaritra anareo ny nifalianareo vetivety tamin'ny fahazavany. Fa izao kosa manana fanambarana lehibe noho i Jaona, fa ny asa nomeny ray ahy ho vitaiko, dia izany asa ataoko izany no manambara ahy, fa ny rahiny ray. Ary ny ray izay naniraka ahy, izy no manambara ahy, tsy mba renareo ny feony, na hitanareo akory aza ny endriny, ary ny tarehiny tsy mba mitoetra ao anatinareo, satria tsy mino izay ny rahiny ianareo. Dinihinareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay. Ary ireny no manambara ahy,
Amen. Ray masonao, mana-masina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hoy ny fambara mihezinezina nataon'ny Jona, ilay mpialoha lalana ny Mesia. Indro izanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Ary hoy indray izy, nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Izy ihany koa ilay vavolombelona nandre ny feo izay nanao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Iza indray ry havana no isalasala? Iza indray ry havana no tsy hino? Nanamarina izany fanambarany izany Jesosy, ka niteny hoe marina ny nambarany. Tsy nahatonga ny maro anefa izany handray an Jesosy ho Mesia izany fanambarana lehibe izany. Marina fa fanambarana avy amin'ny olona ihany ny fanambaran'ny Jona. Mpaminany izy mazava, mpaminany mazava, mpaminany malaza izy. Ary araka ny voalazan'ny Tompo eto hoe fahazavana ny rehatra vetivety. Hoy izy nilaza ny tenany, i Jona mpanao batisy io. Izaho dia feo ihany. Ary nambarany fa bitika izy manoloana an'ilay tena fahazavana. Ka nilaza izy hoe tsy mendrika na ny hamahany fiekapany akory aza. Ny marina no nambarany Jona, fa tsy nandainga izy. Nanambara ilay teny tonga nofo izy. Nefa tsy izany ihany no miseho, fa ny andahy ihany no masaka tao am-pony ny maro. Dia ny Jiosy zany tamin'izany andro zany. Azany na tonga ny Jona nilaza hoe tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Nambarany Jesosy mazava tamin'ireo Jiosy, fa ny rainy izay naniraka azy no manambara azy. Nanome tsiny ireo tsy nino mantsy Jesosy, satria tsy nety nandray ny tenin'i Jehova manambara azy izy ireo. Dia teny izay vakiny sy dininy isanandro. Teny izay nampahafantarin'ireo mpaminany fa izay hoe araka ny voalazan'ny Deutéronomie hoe 7:15-15. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalainao. Tahakahy no hatsangany Jehova Andriamanitra ho anao. Izy no henonareo. Ny nampalahelo anefa no dia ny tsy fantatra na tsy nenony mihitsy aza ny teny fanambarana, satria ny handany Jesosy hatrany izany no nameno ny fony. Hoy Jesosy ary, raha misy mandray ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy hitsara azy. Ny teny izay nolazaiko, izany no hitsara azy any amin'ny farany. Ary mbola hoy indray izy, ny soratra masina izay dininareo no manambara ahy. La ny andro mandinika izany ianareo ny Tompo, nefa tsy mety manantonahy mba hanananareo fiainana. Ireto Jiosy reto mantsy dia nahay tsy anjery ny akamaroany teny tao amin'ny soratra masina sy ny lalàna. Nefa dia izany ihany no nataony fa ampy ho azy hazahoany ny fiainana mandrakizay. Noho izany, tsy noraisy ny fanambarana voasoratra mikasika ny Mesia, ka dia nandà tsy hanantona an Jesosy mihitsy izy. Dia nampalahelo, tsy nahazo ny fiainana. Ho aisanao koa izany ankehitriny. Manao ahoana ny vokatry ny famakiko sy ny famakinao
ary ny fiainoko sy ny fiainonao ny soratra masina. Moa hitombotsika fahalalana marina any Kristy zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta tokoa fa dia ilay Kristy mpanafaka, ilay Kristy mpanasitrana, ilay Kristy fitiavana, ilay Kristy nanetry tena tia namana, ilay Kristy mpamelona. Hoy mantsy izy ao amin'ny 9:telopolo teo hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa izaho kosa manana fanambarana lehibe noho i Jaona, fa ny asa nomeny ray ahy ho vitaiko, dia izany asa ataoko izany no manambara ahy fa ny rahy ny ray. Ry havako, rehefa mivonon-kandà mantsy ny olona, dia tsy hety hino mihitsy izy na dia asa mahagaga sy mandresy lahatra aza no atao aminy. Raha tsy mety mandray ny fanambarany ray ny amin'ny Jesosy Kristy ao amin'ny soratra masina ny olona, ry havana, dia ho verimaina sy ho reraka foana ny handiniaina sy ny hamakiana zany soratra masina zany, fa tsy ahita fiainana velively ao izy, satria tsy mahita ilay ambarany soratra masina. Dia ilay teny tonga nofo zany dia Jesosy tompo ny fiainana. Andro vitsivitsy sisa ry kristianina havako, dia hanakoako re eran'izao tontolo izao ny fanambarana lehibe natao ny anjelo hoe aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio. Miorina amin'izany fanambarana izany ny soratra masina manontolo, fa tsy iza tsakory no lazainy fa ilay zazakely mandry eo amin'ny fihinanam-bilona, ilay tonga tokoa hanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao, ilay tompo sy mpamonjy, ilay mitondra fiadanana ho an'izay rehetra mpahoriana sy voafatotra sy voababo, ary andevozy ny Satana amin'ny fomba maro samihafa. Eny, Jesosy Kristy ilay mpanafaka, ilay andrian'ny fiadanana, izy tokoa no ho avy ho ankalazaitsika afaka andro vitsivitsy. Mbola te handre io fanambarana miezinezina io aho amin'ity Krismasy ity, ary iriko indrindra ny hahita ny mpamonjiko raha mamaky sy mihaino ny filazantsara ny Krismasy aho. Fantatro fa ho avy amiko ao amin'ny teniny ny mpamonjiko, mampifaly ahy, mampahery ahy, mampionona ahy, mampitraka ahy, mampijoro ahy. Fantatro fa ho avy amiko ny amin'ny alalan'ny teniny izy. Eny, ny filazantsara hoentin'ny mpamonjy amin'izany Krismasy izany izay miteny amiko, ka tsy misy zavatra hafa kendreny afa-tsy ny hananako fiainana feno amin'izao fiainana eto an-tany izao, sy fanantenana velona ny amin'ny fiainana mandrakizay. Izany no iriko hoeno, ary izany tokoa no ambarany amiko. Ka raha maneno ny lakolosy ny Krismasy, dia tsy ny fanambarana avy amin'ny olona intsony no iriko re, na ny fankalazana amin'ny andro firavoravoan'ny olombelona no tiako ankalazaina, fa hovoako ny foko handray ny fanambarana avy any an-danitra, izay nampitondrany ny anjely fahiny, ary izany no tiako hamelovelo ato am-poko, satria mpamonjy tokoa
no teraka ho ahy, tsy ho ahy ihany. Izany fanambarana izany fa mba ho anao koa, ka mba ho Krismasy andraitratsika tokoa ny tena fanambarana soa, ny tena fahagagana tsara, ny tena fanavotana. Ity Krismasy mankalazatsika amin'ny taona 2024 ity. Mba ho Krismasy hafakely iaratsika mifaly tokoa miaraka amin'ireo anjely, miaraka amin'ireo magy, miaraka amin'ireo mpiandrondry izay nanome voninahitra n'ilay zazakely tonga nofo, teny tonga nofo. Monina iaraka amiko sy iaraka aminao. Azy irery ny voninahitra atsika ny fiomanana anatin'izao advento izao. Tiantsika ny tompo ndao tolotsika azy ny fotsika, afatsika manomana ny fanambarana, handray ny fanambarana lehibe. Fa mpamonjy no teraka ho atsika, fanjakana no eo atsoriny, fanapahana no eo atsoriny. Ny anarany dia atao hoe Emmanuela, ilay mahagaga, andria ny fiadanana. Tian'izao tontolo izao, te hamonjy an'izao tontolo izao. Anisan'izany izao sy anao. Amen. Vavaka isika tompoko. Tompo, saotranao amin'ny filazantsara izay torianao aminay amin'izao maraina izao, anomananao ny fosifananay anatin'izao andro advento izao. Fa tianao zahay amin'ity tokoa hankalaza ny Krismasy hafakely, sy Krismasy fankalazan'izao tontolo izao, ka hikatsaka voalohany indrindra ny ho an'ny nofonay, fa hikatsaka ny teny masinao. Hatonga anay hankalaza an'izany Krismasy izany amin'ny fiadanana tanteraka sy ny amin'ny fifaliana tokoa miaraka amin'ny Jerosalema kelinay sy ny fiangonana rehetra izay nametranao anay. Jesosy Kristy Mesia, fahazavan'izao tontolo izao, mpamonjy tia anay, da io zao teninao zao mba hanolora anay tokoa ny fonay, hanomana anay ny fo sy fananay, vonona hiatrika ny andro lehibe. Eny, ny ankalazanay tokoa na dia efa 3 arivo taona lasa aza atongavanao tetỳ an-tany izany, dia mbola velona aminay ianao ary ankalazanay hatrany izany Krismasy izany, mitondranao ny famonjena lehibe ho an'izao tontolo izao. Da io ny teninao itsiry ety anatinay ety, da io ny teninao hamalifaly ny fo kivy, malahelo, reraka amin'izao anio izao. Fa Kristy tokoa no tonga ho anay, Kristy no tonga hamonjy anay. Eny Jesosy, mitady anay isan'andro anao, araka ny teninao hoe tsy anareo nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Koa dia mpifalifalio ny mpanomponao tsirairay avy, ny zanakao izay mampandroso izao filazantsara soa izao amin'ity maraina ity, ka tanterao amin'ny ny fitahiana ny tso-dranomasinao tokoa, manao hoe fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, dia nomeny ny zanany ilay tokana mba tsy hisy very izay rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay. Ary ny tompo amiko sy aminao anio hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, izany no nampaharetany famindrapoko aminao. Ny fahasoavan'i Jesosy lazainy tamin'ny mpianany fahizay, ka ho tonony amiko sy aminao tokoa nyty maraina ity hoe ampo anao ny fahasoavako hoe fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemeny, ary ny fiadanan'i Jesosy mihoatra noho ny fahalalana rehetra, ny ameno ny fosy ny fanahintsika ka andehanantsika isan'andro amin'ny fiadanan'ny tompo. Ny tompo hoe fiadanana nomeko anareo, fiadanako no avelako anareo. Eny, hoy ny tenin'ny tompo ary hoe izao rehefa tia dia tiany ahy hatramin'ny farany. Ho anao kosa Jesosy, anjaka ny mpanjaka tompony tompo tia anay amin'ny fitiavana tsy mety levona,
mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana masina any amanirinirina. Atolotra ianao anie ny saotra, ny aja, ny dera, ny voninahitra, ny hery, ny fahefana mandrakizay. Fa ho anay tsirairay avy kosa, ny fiomanana, ny fidiovana isan'andro ary ny fibebana hitsena n'ilay mpamonjy. Haleloia. Amen.